Fahameraba-tsika tsirairay avindray tratra ity sabata maraina fa 18 volana oktobra ity. Andriamanitra isika fa mbola meny an'izao maray mbo vao izao indray efa atsika mandray fahasoavany ary fa atsika ihany koa mitsahatra miaraka aminy. Rendirantsika ny amofinainan'io dia hivavaksika. Andriamanitra tena tsara indrindra misaotra anao izay fa mbola meno tombontsoa indray ankehitriny dia ny fandraisana ny teninao. Misaotra ray izay mamelombelona amin'ny fomam-pananay hatrany ary koa mitaonanay anaraka ny famarina avy aminao. Meo anay ny hery, meo anay ny fahaiza-manao, meo anay ihany koa ny fahendrena izay avy aminao rery ihany. Aminaran'i Jesosy, amen. Teny mofinainantsika androany dia manao hoe fehezina dia ny mbola zaza. Naraina amin'ny ohabolany toko voalohany dia ny fahafito manao hoe ny fahatahorana an'i Jehovah ny fiandoham-pahalalana fa ny adala manamavy ny fahendrena sy ny famaizana. Amen. Ankoatran'ny aretina izay zary tarazo manaranaka dia afindrany ray aman-dreniny amin'ny zanany koa ny fahazaran-dratsiny. Afindrany ihany koa ny filany mivaona sy ny fitiavany zava-dratsy. Tsy mora mandray lesona avy amin'ny tantara tamin'ny lasa tokoa ny olona. Mahazendana ny tsy fisian'ny foto-kevitra sy ny tsy firarahan'ny lalàn'ny aina sy ny fahasalamana izay manamarika ny taranaka ankehitriny. Ny mampitebiteby ny akamaroan'ny olona dia ny hoe inona ary no antoka e? Inona no sotroiko dia inona no tafiako? Na eo aza izay voambara sy voasoratra rehetra momba ny mahazava-dehibe ny fahasalamana sy ny fomba fikolokoloana azy dia ny filana no lalàna lehibe mifehin'ny olona ankehitriny. Inona no tokony atao mba hampitsahatra ny fihitaran'ny aretina sy ny heloka izay mampitotongana ny taranak'olombelona ho amin'ny fahasimbana sy ny fahafatesana? Koa satria ny fananaram-po amin'ny filana no fototry ny olana dia ny fianarana sy ny fampiarana lesona momba ny fahalalana onony sy ny fifehezantena no asa fanavaozana voalohany tsy maintsy atao. Mba hisian'ny fanatsarana maharitra eo amin'ny fiarahamonina izany dia tsy maintsy hatomboka amin'ny fahazazana, ny fanabeazana ny vahoaka, ny fahazarana miforona amin'ny fahazazana sy ny fahatanorana. Ny ao anatin'izany ny zavatra tiana, ny fifehezantena izay ratovina ihany koa, ny foto-kevitra nampianarina dia ny mbola zaza mena vava dia azo antoka fa hamaritra ny hoavin'ny olona tsirairay. Ny heloka sy ny fahasimbana teraky ny tsy fahalalana onony sy ny fitondrana goragora dia azo soroana amin'ny alalan'ny fanabeazana araka ny tokony ho izy ny tanora. Ny fahasalamana tsara ara-batana dia anisan'ny manampy be ihany koa amin'ny famolavolana toetra madio sy ambony ho an'ny tanora sady manamafy ny fifehezana ny filana sy miaro azy amin'ny voronana manambany. Ny fahatanorana no fotoana mety hanorenana tahirim-pahalalana izay ampiarina eo amin'ny fiainana isan'andro. Io fahatanorana io ihany koa no fotoana mety hanorenana fahazarana tsara, hanitsiana ihany koa ireo fahazarana ratsy izay efa azo ary ihany koa azahoana sy hanamafisana ny herin'ny fifehezantena ary hamolavolana drafitra sy hanazarantena amin'ny fikendrenan'ny zavatra atao rehetra mba hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra sy izay mahasoa mpiara-belona. Ry tanora malala, fotoana izao anananao tokony ahafahanao manana fahazarana tsara, miala amin'ny fahazaran-dratsy, miditra amin'ny fahazarana tsara. Iray aman-dreny tao mandrakariva ampianaro ny zanakitsika ho amin'ny zavatra tsara, meo anazy ny torolalana rehetra ho amin'ny fifehezantena ary ihany koa ampianaro azy ny foto-kevitra dia ny mbola zaza mena vava ny zaza ary mbola tanora izay afaka handray toromarika ihany koa ny tanora. Ny toromarika an'io hanampy antsika tsirairay avy mba handray fanapahan-kevitra ho an'ny zanakitsika ary ihany koa hanova ny fomba famindra ho an'ny tanora. Vavaka isika. Ry Tompoandriamanitra misaotra anao izay amin'izany torolalana anomenao anay izany. Mangataka aminao indrindra izahay mba tsy ho lanilany fotoana tokoa ny tombonandro omenao anay fa ny fatahorana anao tokoa ny fiandoham-pahalalana ary ampio izahay
mba olona azo atokisana ary any koa metraka ny fahatokiana efenany koa aminao ianao ilay maneraka anay aminaran'i Jesosy amen. Sapiaro